Salama daholo androanitsika dia andao hiresaka ny mahakasika ny fifidianana kominaly ao Antananarivo renivohitra ao. Amin'izao fotoana izao dia fantatra fa hanohana an'Andriamatoa Tahina Razafinjoelina ny veonivony antoko MMM na ny malagasy miara-miainga izay tarihiny Andriamatoa Hajo Andrianiainarivelo amin'izao fifidianana kominaly izay ho atao afaka fotoana fohy izao. Ka nilaza ny antony mahatonga azy ireo hanohana an'Andriamatoa Tahina Razafinjoelina ireo avy ao anatin'izay antoko MMM izay raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'ity herinandro ity, ary nilaza ny fahavinonan'izy ireo hanohana hatramin'ny farany any Andriamatoa Tahina Razafinjoelina izay. Ka ny mahakasika an'izay fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa misesy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Raha mahalala fa ankatoka an'izao fifidianana kominaly izay ho atao amin'ny faraikim'ny folon'ny volana Desambra izao dia maro ireo kandida izay nirotsaka ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao. Ka isan'izany i Tahina Razafinjoelina izay kandida natolotry ny antoko tia tanin-drazana ao Antananarivo renivohitra ao. Samy ao anatin'ny antoko mpanositra moa izy reto na ny avy ao anivon'ny volana firaisankina izany izay nanolotra ny Tojo Ravalomanana na ry zareo avy ao amin'ny tia tanin-drazana izay nanolotra any Tahina Razafinjoelina izay. Na dia samy miezaka nanolotra kandida aza izy ireo fa ny tanjona iombonan'izy ireo dia ny fanoherana ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao, ary ihany koa ny mba ahazona ny tanàna Antananarivo amin'izao fifidianana kominaly ho avy izao. Ka araka izany dia mety hafana dia hafana tokoa ny fifaninanana hidirana amin'izay ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra izay satria raha ny fantatra hatreto dia samy azo lazaina fa mitovitovy ny traikefa an'ireo zay kandida ho ben'ny tanàna ao Antananarivo, ary mitovitovy ihany koa ny lazan'izy ireo raha oharina amin'ireo vahoaka izay mpanohana azy ireo. Ka samy manana ny manohana azy izy ireo ary samy hita fa samy tiany vahoaka daholy ireo zay kandida izay nirotsaka ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao ankehitriny izao, fa tsy dia misy loatra ilay hoe ity ny tena miavaka ary hoe ity ny tsy maintsy lany, fa toa mitovitovy raha mijery ny lentan'ireo kandida ao Antananarivo renivohitra amin'izao fifidianana kominaly ho avy izao. Ary raha mahita ihany koa fa samy miezaka manohana an'ireo kandida ireo karazana antoko politika isan-karazany ao Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Ao moa ireo zay manohana ny kandida izay natolotry ny tim ao Antananarivo renivohitra ao izay miaraka amin'ny volana firaisankina sy ny antoko politika maro isan-karazany. Ao ihany koa izay manohana an Tahina Razafinjoelina izay ahitana antoko politika maro isan-karazany ihany koa ao ambadika an'izay Tahina Razafinjoelina izay amin'izao fotoana izao. Ka manoloana an'izay fanohanana an Tahina Razafinjoelina izay indrindra dia nanao fanambarana ry zareo avy ao anatin'ny antoko politika MMM na ny malagasy miara-miainga tamin'ity herinandro ity, raha nitafa sy niresadresaka tamin'ny mpanao gazety izy ireo nilaza ny fahavinonan'izy ireo hanohana tsy misy fepetra an'izay Tahina Razafinjoelina izay. Araky ny fanambarana izy ireo hatrany manoloana an'izay fanohanana an Tahina Razafinjoelina izay dia hanohana an Tahina Razafinjoelina amin'ny herinay manontolo amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo ho avy izao izahay avy ato amin'ny antoko malagasy miara-miainga na ny MMM hoy hatrany Hajo Andrianiainarivelo teny ankerana tamin'iny androny omaly iny. Ny vina ananany dia manakaiky any MMM, ka izany no antony nahatonga izay MMM resy lahatra nahafinaritra anay ny fanazavany sy ny vina ho any Antananarivo izay nentiny tao amin'ny ilay fandaharana manokana faranteo iny. Manana ny fahalalana sy ny traikefa tsara ny fahafantarako any Tahina Razafinjoelina hoy hatrano Hajo Andrianiainarivelo, ary mahavita mitantana tsara Antananarivo renivohitra ny tenany. Araka izany dia volana tanteraka ry zareo avy ao anatin'ny antoko MMM izay na ny malagasy miara-miainga hiara hisalahy amin'ny Andriamatoa Tahina Razafinjoelina amin'izao fiatriana fifidianana ho avy izao mba ho fampandrosoana any Antananarivo renivohitra sy ny manodidina izay ny tanjon'izy ireo ary ny vina raha teo moa izay mitovitovy izay araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Ka dia mety hafana dia hafana tokoa izay fifidianana ho atao Antananarivo izao raha ny zavamisy ankehitriny no tarafina. Eo amin'ny olana jiry sy rano ndray dia mariky ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra izany rehetra izany hoy ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena. Mariky ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra ankehitriny izao olana jiry sy rano izay
mampikaikaika ny vahoaka malagasy saika manerana ny nosy izao hoy hiatrany Hajo Andrianiainarivelo raha naneho ny heviny tsy manana vina mijery lavitra ny fitondrana na efa fantatra azy zany olana samihafa teto amin'ny firenena hatrizay fa avarina mampifaly sy mampanantena ny tsy misy fotsiny ihany hoy izy satrany raha naneho ny heviny mahakasiky ny olana jiro sy rano no araroatiny tamin'izay filazana izy ireo fanohanana an'Andriamatoa Tahina Razafinjoelina ho kandidany ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra izay eny raha mahita tokoa moa fa tena mafy ny jaly izay iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ao anatin' izay tsy fahampiny jiro sy rano izay indrindra fa ny ao Antananarivo renivohitra dia mitaraina daholo ny vahoaka etseroa noho ny afitsoka an'izay olany rano fisotro madio izay indrindra eo ihany koa ny olany jiro izay manapitrotraka etsy andanin'izay ka tsy vitsy amin'ireo izay misehatra amin'ny fidiram-bola amin'ny fampiasana herinaratra izay no tena matiantoka amin'izao fotoana izao satria tsy afaka misehatra amin'ny asa intsony izy ireo hany ka lasa idobotrosa lava izy ireo nohon'izay tsy fahavitana ny asa izay mbola ao anatin'izay olana tsy fisindrano izay dia any amin'ny hopitalim-panjakana indray mitaraina nohony tsy fisindrano sy ny fahatapahan-jiro ireo mpitondra marary eny amin'ny hopitalim-panjakana eny tsy ny eny anivon'ny fokotany ihany ny misedra olana noho ny fahatapahan-jiro sy rano fa amin'izao fotoana izao dia ny ankamaroany ireo hopitalim-panjakana eto amintsika dia misedra an'izany avokoa tranga izay mampitaraina ireo mpitondra marary ka iantson'izy ireo ny fandraisana andraikitsy ny fitondram-panjakana manoloana an'izay olana izay ireo hopitalim-panjakana izay tokony tsy harenesana an'izay fahatapahan-jiro sy rano izay raha ny tokony ho izy hoy ny mpiaro ny zony mpanjifa hatrany satria ny marary no entinao ary indrindra fa ireny toerana fandidina ireny dia raha toa ka tapaka ny jiro ao anatin'izay fandidina izay mety hamoizana in'olona ka tokony ho jerena ankaiky ny vahaolana mahakasika an'izay olanjiro sy rano amin'ny hopitalim-panjakana izay fa mijaly ny vahoaka manoloana an'izay fahatapatapahan'ny jiro sy rano izay ny maranantsika azy dia tranga tsy dia fahita firy moa izy ity izay niseho tao Fenarivo benasantatra tamin'ny ity herinandro ity voay iray no fantatra fa tafiditra tao anatin'ny dobo izay fiompiana trondro tao amin'izay Fenarivo benasantatra izay mitatena mafy ny mponina manodidina amin'ny fisin'ity voay ity satria tena akaiky tanàna ilay dobo sady lany ny trondro fiompy rehetra ao anatin'izay dobo izay eny izay mantsy aloha dia mbola ny trondro fiompy no hoan'ny ilay voay satria mbola misy ireo trondro izay ao anatin'izay dobo fiompiana trondro izay mbola afaka arapany tsara ary mbola mahavoky azy fa ny mampatahotra anireo mponina sao dia mantsy lany ireo trondro rehetra izay ao anatin'izay dobo izay ka avy hatrany hiakatra antanety ilay voay ka handrapaka olombelona indray raha izay resaka voay izay mantsy dia tsy dia fahita firy ary tsy vitsy amin'olona tsy dia mbola nahita an'izany voay izany loatra ary biby masika izany voay izany ka rariny sitsiny raha toa ka hatahotra ireo mponina amin'ny tanàna ity manoloana ny fahitan'izy ireo an'izay voay izay tafiditra ao anatin'ny dobo fiompiana trondro izay ka izay no masaka azonareo tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy WATAWATA GASY tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa